Ny fampianarana ambony kosa efa herintaona zao no nahatapahan'ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra mandrato fianarana any Chine amin'izao fotoana izao ary dia miely mihitsy moa ny feo fa tsy maintsy ampodiana tandrazana ireto mpianatra ireto noho ny tsy fisian'ny vola eo anatrehan'izay ary dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana tetezamity izy ireo fa nadetina. Na dia mbola vitsy aza isan'ireo mpianatra malagasy no nahazo vatsim-pianarana hianatra any Sina dia nambaran'izy ireo fa isan'ireo mitondra avy ny ambom-pirenena izy ireo any an-toerana. Efa ho herintaona sy iray volana izao no tsy nahazo ny vatsim-pianarana intsony ireo ankizy mandrato ny fianarana any an-toerana ary misy ny feo mandeha hoy izy ireo fa ampidiana an-tanindrazana izy ireo. Antsoavo no tanterahan'ireo ankizy arak'izany amin'ny fanjakana mba hijerevana akaiky ny momba azy ireo. Maneho ny fisaorana feno ny fitondrana malagasy zahay nanome anay alalana handranto fianarana aty ampitan-dranomasina ary nanome anay vatsim-pianarana efa-bolana voalohany tamin'ny taom-pianarana lasa 1,24 malahelo anefa izahay manoloana ny vaovao miely eny amin'ny haino aman-jery mahakasika ny eritreritra ampody anay marina etoana fa izahay malagasy aty dia misy olon-tena isam-paritra isa saranga sosialy isan'ny taranjam-pianarana izay mitambatra ho iray emisy ny Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao izany ary sambany ny misian'izany équilibre régional izany momba ny vatsim-pianarana teto amin'ny tantaran'i Madagasikara. Tsy mitsanga menatra eo anivon'ny université aty Chine ny mpianatra malagasy. Misongadina daholo ny mpianatra malagasy manoloana ny firenena hafa ary mandray anjara mavitrika amin'ireo hetsika ataon'ny université. Tsy takona fenina eo amin'izao tontolo izao ny fandrosoan'ny firenena sinoa amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao aloha dia mbola mivelona amin'ny fanampiana izay alefan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra any Andafindrika any. Antsovonjy arak'izany no nataon'ireo mpianatra malagasy any Chine ny mba hampanarana fenitra ihany koa ny fianaran'izy ireo. Sarobidy hoy izy ireo ny fianarana ary manana ny toerany tokoa ny mpianatra malagasy raha eo amin'izay sehatra ny fanabeazana ny ivelan'izay ka izany no isan'ny mahatonga azy ireo hanao izao fitarainana izay ilana vahaolana maika izao.